Miarabantsika rehetrarehetra araky ny fotoana izay nifanomezana teo a de androany amin'ny 5 tsika zany a mifanao fotoana hiresaka momban'ny fitoriana izay ny fitsarana izay nandeha teny amin'ny cour d'appel ny Paris androany. Efa vita moa zany ny fitsarana de zay ny afahako miresaka aminareo eto satria mba tsy isin'ny inona moa ty mba ho feno tanteraka ny vaovao a de mba fantatritsika hoe inona moa zany ny zavatra nitranga. Raha ampatsahiviko a de tamin'ny mai, volana mai 2024 tamin'ny heritaona dia nisamborina taty an-trano izaho, ny tenako a sy Marco tany an-tranony a tany à Paris, za moa zany tsy any Paris zao a fa ny avôkatko no nanatrika fitsarana tany de nosamborina tao an-trano izahay a de nentina tany amin'ny commissariat ny Créteil. Ny antony nitoriananay a tam'izay a ny antony nisamborana anay tam'izay a de hoe manao asa fampiororona ary nanaparitaka ny horonan-tsary izay mitarika olona anao fampiororona. Raha tia Frantsa moa zany a ty ivelany a de ohatran'ny hoe zavatra grave be zany satria ty tena manao vigilance amin'ny antiterrorisme de normal be zareo raha ohatra ka hoe taitra nahaino an'le izy a fa rehefa nandeha ny fanadihadiana, nandeha ny famotorana sy ny zavatra ohatr'izany a de hitan'zareo ihany hoe ohatrany tsy mitombina ilay filazana hoe manao acte terrorisme ireto olona reto na manao provocation au terrorisme. Raha ohatra zany a de rehefa voatazona tany nandritry ny tontolo andro zany a izay sy Marco de navotsotry ny commissariat de police ny Créteil de nody ny harivan'iny ihany. Teo zany a de efa tsy nahomby a ny fitoriany Andry Rajoelina sy fitondrana malagasy mihitsy moa zany fa tsy hoe Andry Rajoelina satria mbola ho avy any amin'izay resaka izay tsika hoe nitory ve sa tsy nitory Andry Rajoelina. Ny fanjakana zany hoe ny fitondrana malagasy zany a no naniraka ny procureur an'Antananarivo ametraka anao dénonciation na hoe fitorohana, ilaza hoe ireto de misy olona any a Frantsa manao asa fampiororona. Izay zany lazaina fa mpampiororo. Tsoriko aloha fa tena mety mampiororo an'le fitondrana tokoa ny zavatra izay teneniko, ny zavatra izay ataoko miororo izy isan'andro isan'andro satria manao ny tsy mety fa tsy le asa fampiororona atao hoe terrorisme izay eritreretin'zareo hiampangana anay no ataonay fa ny anay de ny mampitandrina azy isan'andro fa tsy ho apetraky ny malagasy amin'izao izy ary tsy ho apetrakay amin'izao izy amin'ny fanaovana fanjakany baroa ao Madagasikara, amin'ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena, amin'ny fanaovana trafika isan-karazany ao Madagasikara ary indrindra tsy malagasy akory izy nefa mitondra ny Madagasikara. Rehefa mbola tsy miova zany lalàna dia tsy malagasy akory no mitondra antsika ao Madagasikara fa olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy. Normal izy raha miororo satria ny fomba natongavany teo de amin'ny fomba tsy ara-dalàna ary tsy mari-potitra ny fitondrany. De zay ny mampiororo anazy, hitanareo le hoe mandry tsy lavo loha enjehan'ny eritreritra de zay ny mahatonga anazy tsy mandry saina de eritreretina fa ampiongana daholo zao rehetrarehetra zao. Mila fitonian-tsaina ny fitondrana firenena de normal izy raha ohatra ka iroro-saina satria manao ny tsy mety. Bon, verina amin'le fitsarana zany zay. De nandeha ny andro sy ny volana de nandeha ny fitsarana tamin'ny volana septembre 2023.
rehefa tonga zany ny volana septembre 2023 de niatrika fitsarana izahay ary de nanazava ny firovatenanay tao izahay sy ny mpisolo vavanay satria za zany lazaina hoe tamin'ny volana aogositra 2022 tamin'ny volana aogositra 2024 dia nanao manifestation teo am'lohana ny ambasady izahay ataty amin'ny RMDM diaspora ary anisany nandray fitenenana tamin'izany i Marco fa tsy Marco irery fa za nandray fitenenana, Marco nandray fitenenana, nisy olona maromaro nandray fitenenana teo samy niteny izay tao amin'ny anatin'ny fony satria tamin'ny fotoana io raha tadiditsika nisy an'le sariny valizin'ny Andry Rajoelina milanja 71 kilo napisy resabe teo amin'ny Facebook de nisy olona maromaro voasambotra de noho ireo olona voasambotra reo de nanao manifestation izahay taty Frantsa. De rehefa nandray fitenenana Marco, rehefa nandray fitenenana ny olona rehetrarehetra teo dia izaho moa salamazatra de manao live Facebook hoe alaiko live liste de alefa diffusena amin'ny Facebook en direct eo amin'ny pageko. De rehefa nandray fitenenana Marco de miteny zay tiany tenenina eo izy de tapahako aveo de manaraka indray manao. Za zany tsy mahafantatra hoe inona le ho tenenin'ny Marco ary tamin'io andro io tsika malala tsara fa ny mpanohitra any Rajoelina anisan'izany ny tenako dia tsy mpanao asa fampiororona ary izany indrindra arany no anakanana antsika hoe nareo pasifika loatra, nareo tsy jolamboto ohatranazy, atsika tsy jolamboto ohatranazy normal, nareo tanapolo nentinareo miady aminazy nefa ny zareo miaraka amin'ny basy, miaraka amin'ny lacrymogène, miaraka amin'ny beboty. De nefa ironie du sort izy indray no milaza fa izahay hony nampiororo azy ka natahotra mafy ny aina izy. De nalefany zany ny Arsenal ny fitsarana izay fitaovana hatrany ao Madagasikara ametraka fitorohana na dénonciation taty Frantsa. De rehefa nandeha zany ny fitsarana tamin'ny septembre 2023 iny de nanazava tao izahay hoe izahay za Marco sy ny olona rehetra izay mpanaradia aty amin'ny aty ivelany dia manentana tranony malagasy anao révolution, zay ngamba no izy, zay ngamba ny tena hoe terme malaza anazy, révolution zany hoe ikomy amin'io fitondrana io ary anao zay apiala an'zareo teo amin'ny élection izay ho avy satria efa kaiky ny élection. Zany ny zavatra nieritreretina tamin'ireny ary hitantsika tsara fa nanao zay azo natao rehetra izahay taty tsy ampiverina intsony any Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana. Rehefa mivoaka zany rehefa vita ny fitsarana tamin'io septembre 2023 io de nody izahay ary délibéré 26 janvier. De rehefa tonga ny 26 janvier dia nafana izahay sy Marco zany hoe natsahatra ny fanenjehana, renvoi des fins de la poursuite. Amin'ny raha ohatra zany azavaiko amin'ny teny tsotra zany de zao. Ny olona zay afaka eo amin'ny fitsarana misy karazany anankitelo. Misy ny atao hoe renvoi des fins de la poursuite dikan'izay de hoe tsy mitombona ilay eloka, tsy nisy ny eloka izay lazaina ho nataon'ireo olona voapanga. Tsy misy akory zany eloka zany hoe zay zany sady tsy vitany tsy meloka fa tsy nisy akory ilay eloka izay eritreretina ho nataonay dia renvoyer des fins de la poursuite, atsahatra ny fanenjehana. Misy ny olona atao hoe relaxer purement et simplement, misy ny eloka fa ilay olona tsisy ifandraisany amin'ny eloka dia atsahatra ny fanenjehana anazy dia afahana madiodio izy amin'iny eloka iny. Tsy izay nefa le izy
fa ny anay tena tsisy ny heloka tsisy zavatra zany azo reprochena anay. Nisy indray ny atao hoe RBD, relax au bénéfice du doute. Misy ny heloka misy ifandraisan'le olona zay toriana fa saingy tsy ampy ny pirofo na misy ny fisalasalana ilazana fa nanao ila heloka ilay olona. De izay zany sady RBD tsy RPS, RBD relax au bénéfice du doute tsy relax purement et simplement fa tena hoe renvoi des fins de la poursuite. Tsisy ny heloka, tsy nanao heloka izahay tsy neloka izahay eo anatrehan'ny fitsarana frantsay ary dia afaka nody ary niala maina fotsiny zany ny fitoroana izay nataon'ny procureur. Marina moa fa tsy nanatrika mihitsy ny fitsarana ny solotenany ny fanjakana malagasy tamin'ny septembre. Rehefa tonga ny volana janoary 26 janvier io de teo indray zareo miaraka amin'ny avocat nandefa ny conseiller d'ambassade. Rehefa nandeha teo zareo de nahita hoe natsatra fanenjehana anay de nikoropaka be am'izay hoe andeha hanao appel. De nanao appel, de rehefa nandeha ny appel de nalefa ho tsarana androany. Mitovy amin'ny any amintsika ihany moa fitsarana aty tsy misy 1 mois 2 mois zany fa herintaona. Janvier zany izy nanao appel de non janvier voaka ny didy de 5 février izy nanao appel de zao volana décembre zao zany nandeha ny appel de zao ny zavatra lazaina. Mitaraina zany manao appel Andry Rajoelina en personne. Maka avocat izy ary maniraka ny représentant ny ambassady isolo tena azy. Eo zany de efa misy zavatra. Volana izy miantoka ny avocat ny Rajoelina, fanjakana malagasy sa volam-bahoaka sa volany. Satria mankony raha izy tenany no mila avocat de affaire personnelle zany tsy tokony volany volam-bahoaka no andeha etoanao ny avocat-nao. Faharoa, inona ny ataony Pelandroy Espérance any amin'ny fitsarana fa nga ianao mpiasan'ny Rajoelina, nga ianao secrétaire particulière ny Rajoelina, nga ianao olona miasa amin'ny soldany izy tenany amin'ny Rajoelina anazy fa conseillère d'ambassade ianao tsisy antony tokony andeha irepresentevanao any Rajoelina. Satria tsy ny gouvernement malagasy no mitory fa hoe Rajoelina no mangataka manao appel de hoe angatak'onitra. Eto andrindritsika zao. Tsara fantatritsika fa hampianatra droit kely indray ho an'ireo le mpitsara tsy mahay droit. Ny atao hoe appel de mampiakatra fitsarana ambony. Tsy afa-po zany ianao tamin'le didy teo aloha de teo amin'ny première instance teo amin'ny ambaratonga voalohany de manao appel. Fa izao tsy ny olona rehetra manao appel. Ny olona afaka manao appel dia ny fampanoavana na ministère public zany hoe ny procureur, ny mpitory izay nangatak'onitra raha ohatra izy ka nitory, raha ohatra izy ka nangatak'onitra, ny voapanga raha ohatra izy ka tsy nafa-po anazy ny didiny voaka. Zavatra misy nefa de zao tsy misy mpitory ity dossier anay ity fa dénonciation zany hoe tsy nisy olona nitsangana ho mpangatak'onitra, tsy nisy fitoriana fa dénonciation. Dika ny dénonciation de ohatran'ny hoe miantso amin'ny telefona ianao na mandefa dossier anao de milaza hoe ary misy olona manao zavatra ohatr'izao eloka. I zavatra nisy aloha de efa dénonciation abusive. Fa ny zavatra faharoa de zao natoritory ry zareo de tsy nangatak'onitra de tsy nametraka fitoriana i Andry Rajoelina, niesona ny garde tao amin'ny palais. Aleo ataoko izay, niesona ny garde tao amin'ny palais de tsy malala hoe tokony mangatak'onitra tsika rehefa mandeha fitsarana
teo amin'ny tamin'ny volana septambra. Zany atao hoe tsy mahay ninina mianakavy. Ianao mitory, ianao manao dénonciation de tsy mba arahanao akory ny dossier anao. Nenay ny Madagasikara arahanay ohatran'ny miandry voamaso mihitsy aiza le dossier. Na dia ataon'ny procureur Somain ambany tanany dia hitanay hoe io Somain le dossier io. Ary io tsy hamelanay io raha tsy mandeha, fa tsy maninona gardeo fa rehefa miongana io fitondrana io ho avoakanay tao io dossier io ary io procureur io dia anisany complice amin'izany fotoan'izany pour déni de justice. Donc zany tsy nangatankonitra rety Rajoelina tamin'ny septembre 2023 voaka ny didy janvier 2024 zay vao nikoropaka. Dia izy zany sady tsy ministère public tsy voapanga tsy mpangatankonitra fa olona ivelan'le fitsarana mihitsy ivelan'le raha no nanao appel. Mazava ho azy fa tsy azo raisina sady tsy mitombona izany fanaovana appel izany. Nefa dia mandany volam-panjakana fotsiny ary mbola mandrebireby anay koa zany tsy nandehanako tany le kupetraka tsara aty andeha hanao décoration de sapin io zao. Mandrebireby olona fotsiny manao dénonciation abusive dia manao procédure abusive satria manelingelina azy loatra ny zavatra ataoko aty a Frantsa aty. Manelingelina azy loatra ny fitenenanay isan'andro ny zavatra tsy mety ataony. Za moa tatoato tsy miteny fa za miteny rehefa misy tenenina fa satria sahirana amin'ny zavatra manahirana anahy fa tsy hoe akory hoe matahotra ny Rajoelina, tsisy atahorako ny Rajoelina mihitsy na ny kely akory ary. Izy ny miororo fa za tsy miororo aminy. Izy ny matahotra isan'andro vao misokatra ny vavan'ny faniry io. Inona indray ny resahany ty ramatoa. Inona indray no ataony io ana? Inona indray secret ho hitany eo? Inona indray ireny zavatra tsy mety ataony? Miororo andro aman'alina. Bref. Donc zany nandeha le fitsarana androany. Tonga taty ampelantananay moa zany ny conclusion satria aty andafy aty tsara fantatrareo misy ny conclusion écrit dia misy ny plaidoirie orale. Dia tsy maintsy mametraka conclusion écrit daholo na ny andany na ny ankilany dia efa azonay zany conclusion dia me fotsiny zany namaky an'le izy. Hozy izy hoe izy honya tsy voantso ny fitsarana tamin'ny septembre sy talohan'izay. Hodry fizy ianao no antson'ny fitsarana nga ty tokotaninao fa nga ty fitsarana malagasy fa nga ianao mieritreritra hoe raha mana nationalité française ianao dia hananany egara kely ohatriny ty. Dia avy eo satria hoy izy tsy voantso dia tsy afaka nangatankonitra nefa noho izy tena victime be mihitsy satria ny sariny teo amin'ny ambassady nitsatohan'ny Marco tamin'ny flèche ny lohany. Dia marary be zany ny fony. Dia noho izany hoy izy dia angataka €1 symbolique. Tsisy anomenao an'izany €1 symbolique zany io. Déjà ny karaman'ny avocat-nao tsy efa ohatrin'ny tsy vo €50,000 ny karaman'ny avocat volana izy mandoa ny avocat-nao. Que venao ilaza angataka €1 symbolique, ça va pas la tête. Ary inona le préjudice anananao? Inona préjudice inona zany? Rehefa ianao mangatankonitra dia mila milaza ianao hoe inona ny voina nazo anao. Ny eloka tsisy, ny voina tsisy. Que ianao ilaza angatankonitra. Ianao zao tokony manonotra ny vola laninay ny vezivezena nandritra n'iny fitsarana iny ary zay dia tsy maintsy hitory pour dénonciation abusive satria ianao zany no tao ambadika n'iny dénonciation abusive iny. Izay hazava kely. Dia izy zany nanantena hoe ny fitsarana aty Frantsa anana egara aminazy satria Andry Rajoelina de nationalité française. Ohatra tsy nasian'olona egara na ataony ohatriny tsisy zéro.
de avy eo taraina koa izy hoe nangataka information tao amin'ny bureau any atao hoe BEPI fa tsy nahazo valiny aho zay tsy manana information momba an'io raha tsy 26 janvier zay vao nitenen'le olona mivoaka androany ny didy eo vao gaga hoe mivoaka ny didy dahoana zany daholo anao appel fa de mialatsiny milaza aminao malahelo milaza aminao fa tsy azo raisina sady tsy mitompona ny appel izay nataony Andry Rajoelina de faly milaza amintsika vaoaka malagasy fa na de mbola amin'ny 12 ny volana janoary indray mivoaka ny didy izay tam'le fitsarana androany de efa fantatra fa azo rariny isika fandresena ho an'ny malagasy izany fandresena ho an'ny malagasy hoe mba eto ambonin'ny tany misy fitsarana tsy miendany amin'ny Rajoelina okazava ny resaka efa renvoyé défendre la poursuite izay zany efa natsahatra ny fanenjehana anay tsy misy ny heloka izay nataonay avy eo mbola ny tonatonana ohatra ny vinanto tsy narefosa ny avocat Rajoelina sy ny solitenany ao ambasady androany nanao anio appel io hoe eo nisy voangatakontra tsara fantatritsika point de droit kely indray rehefa tsy nangatakontra ianao teo amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany rehefa tsy nitory ianao teo amin'ny fitsaranam-baratonga voalohany dia tsy afaka mitory ary tsy afaka mangatakontra intsony ianao any amin'ny ambaratonga ambony na any amin'ny appel ninin nataonao na andeha eo ny lohanao tsy afaka mangatakontra intsony ianao point barre na namody zay fandehany dikan'izay zany de miala maina ohatriny nandevina totoza i Andry Rajoelina androany de faly milaza aminareo fa misy rariny eto ambonin'ity tany ity misy rariny eto ambonin'ity tany ity ary isorako an'Andriamanitra izany faharoa manaraka an'izay tsy any Madagasikara akory le fitsarana fa raha tany Madagasikara io dia noforoniny io fitsarana io ny jurisprudence hoe mahazy mangatakontra ianao na dia tsy nitory tany amin'ny première instance na tsy nitsangana teny amin'ny première instance satria fitsaranao Madagasikara tompoko de efa tsy haiko tsony ny filazana anazy mialatsiny raha ohatra ka atao kapokaray fa rehefa tsy miteny de manaiky zany ao amin'ny fitsarana malagasy ao zavatra nitranga tamin'ny herinandro tamin'ny volana octobre 25 octobre mifampitory ny orinasa Fanalamanga sy ny orinasa tao hoe Bovima bon je tsy Bovima fa andrasy loha jereko fa mifangaro le Bovima sy le anarana fa quoi qu'il en soit mifampitory ny Fanalamanga sy ny orinasa anankiray de mivoaka ny didy hoe misy exécution provisoire ho an'ny Fanalamanga de rehefa misy ny exécution provisoire iny de nitory teny amin'ny nangataka suspension teny amin'ny cour suprême ilay orinasa zay miady tamin'ny Fanalamanga de nangataka suspension zany hoe ahato le fanaovana exécution provisoire azo atao zany za tsy miditra fond tsy miditra détail satria tsy ananako ny dossier fa mifantatry fotsiny de hoe misy fitsarana mba manaonao foana koa ny ao Madagasikara ao zany avy eo rehefa nanao an'izay suspension d'exécution teny amin'ny cour suprême zay zany le orinasa de nilaza ny cour suprême hoe satria mety hisy fiantraikany be eo amin'ny toetra ny fanaovana l'exécution provisoire noho izany dia everina fa ahato ny fampiarana anazy de natao zany ny fanajanonana le exécution provisoire tonga de nisy ny teny any amin'ny ministra hoe
nisy didy ohatr'izao voaka tao amin'ny Cour suprême ka de ahoana ny atao de iny ministra miteny hoe non ovao zany ovao lay didy de iny tokoa le premier président par intérim ny Cour suprême nanova an'le didy de novaindray hoe sur la demande de suspension d'exécution provisoire everina fa tsy mampiova ninina mitoedra raha ny fanaovana exécution provisoire ka dia lavina ny fangatana suspension de misy didy anankiroa mivoaka même jour même personne manao anazy même fait zany ny fitsarana ao Madagasikara satria misy baiko midina hoe ovao i didy io de ovana le izy zany zavatra misy eo tsy vitany hoe sady tsy mitsaraka ny rariny tsinitsiny tsy manisy motifa amin'ny décision zay avoaka no mbola manaonao foana de tsy vitany hoe le premier président ny Cour suprême no manao didy anankiroa contradictoire tsy azo atao zany fa osoka ny anankiray amreo faux zany fa mbola nasorona koa reny greffier en chef ny Cour suprême natao bouc émissaire de tonga de soloina zany ny fitsarana ao Madagasikara de mbola tsy misy tsy ampy an'izay koa fa zao rehefa tsy tafajanona ho CSM tao amin'ny Conseil supérieur de la magistrature ny député anankiray izay fatatsika malaza be ny SG-ny ministère en justice teo aloha izay malaza be tamin'le affaire Raissa le nangataka 5 milliards reny de zao izy lasa député de mbola mieritreritra igéreny carrière mpitsara kanjo moa zany enona itaty de zay koa tsy anaiky an'izany za mbola mpitsara any Madagasikara na de namoaka didy ary zareo en tant que mbola tsy exécutif ny didy mbola mpitsara donc sarotiny amin'io asa mpitsarana io ninina ataonareo bref de rehefa tsy afaka nilatsaka tsony zany tsy afaka mijanona ho conseil au conseiller supérieur de la magistrature tsony zany izy de ny olona zay solo azy de ny forcena hoe io tsy maintsy atao lany inona zahatra mitranga ity olona zay eritreretina atao lany ity nefa dia manana havana satria ny zanaky ny vadiny niesiny zanany hoe zanaky ny anabaviny zany manambady de io vadiny ny zanaky anabaviny io membre ny CSM représentant société civile ny lalàna nefa milaza hoe tsy mahazo misiéger na hoe tsy mahazo miara mikambana manao mpikambana ao anatin'ny CSM ny olona izay manana rohim-pihavanana jusqu'atrany amin'ny 3e génération dikan'izay ny olona manana rohim-pihavanana tonton, tantine, nièce, mari, femme, frère et sœur tsy mahazo miaraka manao membre ny CSM nefa de lany somatsara ity DG ny ONMG izay dadatoany ina moa ty dadato zany hoe dadato par alliance ny ty mpikambana anankiray amin'ny CSM zany ny zavatra misy eo amin'ny fitsarana malagasy io de mangina daholo ny rehetrarehetra fa bon zay moa zany tsy eritreretasaratra any fa anjaran'zareo mpitsara ny mampiatra ny lalànao aminy ao satria azo atakena tsara ny conseil d'état zany zavatra zany raha ohatra moa ka anao ny asany zareo fa tsisy idiran'ny politika fa ny antsika moa zany politika ihany aloha hatreto de mbola mifélicité anay miaraba ny tenanay sy miaraba antsika rehetra malagasy fa mba nandresy ny fitsarana contre andreo Rajoelina ireo tamin'ity indray mitoraka ity de izy niala maina nahazo ny azo raisina fa tsy mitombona amin'ny 22 janvier indray mitohy ny raharaha azahoantsika ny valin'ny fitsarana fa izay tsy misy surprise moa zany fa de ho hitantsika eo zay ny zavatra atao taraiko anareo androany de manome fotoana anareo rapitso amin'ny folo maraina aty Frantsa indray fa iresaka fifidianantsika rapitso fotoana mandra-piona daholo ary